manatona anao tokoa zahay re Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay amin'izao fotoana izao, manatona eo an-tongotrao mba handresy handray ny filazantsaranao izay fiainana ho anay, famonjena ho anay, ary hery ho anay hoentinay miaina, hoentinay manompo anao, satria amin'ny lalan'ny filazantsaranao na ny lalan'ny ten'Andriamanitra no esanao mahery aminay amin'ny lalan'ny fanahy masina. Sotranao no ny fanomezanay mandrakariva tsy tapaka izany filazantsaranao izany, indrindra amin'ny tianao ity. Dia ampianaro amin'izany zahay Tompo, ary aitsio sy amboary amin'izany ny fiainanay, ny fonay, ny toetranay manontolo, mba ho tena mpianatrao tokoa zahay, ary ho tena mpanomponao marina tokoa zahay, mpianatra mpanompo velon'ny filazantsaranao, fa tsy manompo amin'ny herinay sy tanjakaina fahaizanay fotsiny ihany. Dia tahio ny teninao ny filazantsaranao Tompo amin'izao anio izao, dia mba fisapasoavan'ny fanahy masina amin'ny fiainanay tokoa izany. Ary nitsoso nangatana izany misaotra Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra ho antsika amin'izao alahady 10 manaraka ny trinité zao ry havana, dia irahantsika mahita sy mamaky aminaran'i Jesosy ao amin'ny filazantsara araka ny lioka toko 10. Filazantsara araka ny lioka toko 10, andiva 7 ka hatramin'ny 12. Lioka toko 10, andiva 7 ka hatramin'ny 12. Dia toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra tao amin'ny vohitra anankiray Jesosy, ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampy an-trano azy ho ao an-trano. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotry Jesosy ka nihaino ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompona be, dia avy izy ka nanao hoe: Tompoko, moa tsy mampanina anao va ny amelan'ny rahavaviko ahy hanompo irery? Koa mba saovy manampy ahy izy. Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe: Marta, Marta, maro ina sy maro ireny ianao, nefa zavatra iray lohany no ilaina. Fa Marta no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy azo halaina aminy. Ray masino, manamasinay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Re fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Lesona tsoaina avy amin'ny fifamenoan'ny toetran'ny Marta sy Maria ry havana no omenatsika amin'ny alalan'izao
ten'Andriamanitra anjarantsika anio zao lesona tsoahina avy amin'ny fifamenoan'ny toetran'ny Marta sy Maria na koa famadihana Maria sy Marta. Tany Betania atsinana akaikin'i Jerosalema no fininan'izy mirahavavy ireo niaraka tamin'ny Lazarosy anadany sady sakaizany Jesosy. Tao amin'izy telo amby nadareo no fivatanan'ny Jesosy sy ny mpianany isaky ny miakatra ny Jerosalema mamonjy ny fetim-piravoravoan'ny Jiosy tahaka ny hoe Pasika, Pentekosta ary fetin'ny trano ratsan-kazo na fetin'ny tabernakely ry Jesosy sy ny mpianany. Famangihana araka ny mahatompo sy mpampianatra azy no nataon'i Jesosy tamin'izany sady fiantranoana rahateo ao amin'ny tokantranony sakaizatiany. Dia voalaza eto fa i Marta no napetrano an Jesosy sy ny mpianany satria izy no zokiny tamin'izy telo menada, kanefa tsy noho ny nahazokiny amin'ny Marta ihany no nampetranony andry Jesosy sy ny mpianany fa izy mihitsy no tompotrano satria efa nanambady Marta io fa maty ny vadiny dia trano n'izy mivady io trano napetrony an Jesosy io ka i Maria sy Lazarosy zandriny dia samy mbola tokantena dia noraisiny mipetraka tao aminy rehefa maty ny vadiny. Rehefa nahazo toerana Jesosy sy ny mpianany dia niseho ny fahasamihafan'ny toetran'ny Marta sy Maria satria Marta amin'ny mahatompotrano azy dia ny olomay avy hatrany nakany an-dakozia karakara sakafom-bahiny. Maria kosa naka toerana teo anilan'ny tompo Jesosy hoy lioka dia nitaraina noho ny fahasarana irery tao an-dakozia Marta nangataka an Jesosy mba hanalany Maria teo anilan'ny tongony teo ka haniraka azy ho an-dakozia hanampy azy saingy mazava tsara mivaly teny Jesosy tamin'ny Marta hoe Marta, Marta, maro ina be rena loatra ianao kanefa zavatra ray loha ihany no ilaina. Ary Maria efa nifidy io zavatra ray loha io ka tsy azo alana aminy izany. Araka an'io valy teny Jesosy io dia petraka amin'ny fanontaniana hoe tsy ilaina ve zany, tsy zava-dehibe ve zany ny fisairanana mikarakaran'i Jesosy manompo azy. Ary inona no tiany ambaramina hoe anjara tsara tsy azo nalaina tamin'ny Maria. Dia izao zava-dehibe tokoa ry havana ny fanompoana sy ny fikarakarana Jesosy, tena zava-dehibe zany satria tompo sy mpampianatra izy. Ary tsy nandiso velively amin'ny Marta ny sairana nanomana sakafo ho azy sy ny mpianany Jesosy satria efa reraky ny dia lavitra izy ireo. Jesosy mandeha tongotra fa tsy mandeha bus, tsy mandeha katikatara, efa trotraky ny anoana koa izy ireo. Afa-tsy izany dia fanomezam-boninahitra an Jesosy no nisairanan'ny Marta tamin'ny fikarakarana sakafo ho azy. Koa dia tsy fadiso Marta velively ny nanomponan Jesosy satria faneho am-pitiavana sy fanajana famezakasina azy izany ary fiheverana izay mahasoa azy satria Jesosy moa dia zanak'Andriamanitra tonga anofo eto tany dia ilaina izany hoe fikarakarana amin'ny mahasoa azy izany. Araka izany dia modely sy filamatra ho antsika amin'ny fahazotoana manompo, amin'ny fahitsim-po manompo, amin'ny fanoratena sy fandavatena manompo i Marta. Zay zany ny lafitsarany raisitsika avy amin'ny toetran'ny Marta. Fa
ny indrokely no mpandrafitra dia natao Marta lara-pahamehana ambony fiainona ny teny Jesosy, ny fampianarany ny fanompoana azy ara-nofo. Ka dia laoziny nikarakara hanina mora levona ny sakafom-panahy fotom-pahavelomana no maniny Jesosy homena azy telo menada alohan'ny zavatra rehetra. Satria Jesosy naiza ary na oviana mihona manolona na miditra tokantrano na miditra amin'ny tempoly dia tsy misy zavatra ataony lahara-pahamehana ao amin'ny fiainany mihoatra ny fitoriana filazany tsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ary na ny sakafo iza tsy nataony ambony zany, araka ny teny hoe ny hanitra dia ny manao ny asan'ny raiko izay naneraka ahy. Ny olan'ny Marta koa dia ny fiheverany fa nila karazan-javatra na karazan-tsakafo maro loha Jesosy, ka izany no nasairana azy mafy sy nahalany fotoana be azy tao an-dakozia. Koa mba ho fanotsiana azy no lazany Jesosy taminy hoe zavatra iray loha no ilaina ry Marta. Dia mandray lafikeviny roa io hoe zavatra iray loha io, ka amin'ny lafiny ara-panahy dia tsy inona ny zavatra iray loha fa ny teny fiainana omeny Jesosy ho an'izay vonika iaino sy hino azy, ary andray izany raha teo koa ho fiainana, ny teny fiainana. Io no anjara tsara izay tsy azo nolaina tamin'ny Maria, satria avy hatrany dia nahay nifidy anio anjara tsara io Maria, dia ny hiaino milony zavatra rehetra ny teny fiainana miloaka ny vavan'i Jesosy. Ary dia io no takian'i Jesosy atao lahara-pahamehana amin'izay atao rehetra, ka tsy tokony hisy zava-kafa na inona atao loha laharana amboniny fiainona, fandraisana, ny teny fiainana, na ny filazany tsara, na ny ten'Andriamanitra izay omen'Andriamanitra amin'ny lalan'ny zanany aloha voalohany indrindra, ary amin'izay mpanompo manokana irany ho amin'izany. Amin'ny lafiny ara-nofo kosa, ny zavatra iray loha lazain'i Jesosy dia sakafo tsotra, tokana, mora karakaraina, tsy manahirana, tsy mandany fotoana. No zany dia azo Marta natao tsara aloha ny mipetraka ny ain'ny teny Jesosy tahaka ny Maria, mba samy hahazo ny zavatra iray loha sy ny anjara tsara izy ny rahavavy vao niara nikarakara ny sakafo mbainy tao amin'ny lakozia. Ny lesona fanitsiana antsika amin'izany avy amin'ny toetran'ny Marta dia izao: tsy mety ny misahirana manompo an Jesosy mialoha ny fiainoana sy fandraisana ny teniny. Na ty am-piangonana zany, na amin'ny fiainana andavanandro any an-tokantrano, na any am-piasana, satria ny asa tsirairay avy dia asa famezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra no fahasoavana amin'ny Jesosy Kristy. Ka ny fanaovana an'izany mata be fotsiny izao tsy mahasoa, fa mila mihaino an Jesosy aloha, na mila mandray ny ten'Andriamanitra, mamaky sy mandika azy dia mivavaka. Rehefa tsy vita amin'ny fialana tokantrano zao ny andeha hiasa, atao any am-piasana, mitokana kely miborao ao, na any an-tsena na iza, afaka mivavaka, afaka mijery ten'Andriamanitra. Zay ny lanan'ireny hoe telefona misy ten'Andriamanitra ireny, na dia baiboly mangatsika izy ireny. Zay mahatonga ny tramprity efa nanao baiboly amin'ny format kely, azo atao any am-paosy rehetrany, anaty poketra. Indrindra moa fa ty am-piangonana, raha sanatria misy olona ty am-piangonana avy hatrany dia maika kirakirany zao,
tsy mivavaka variana amin'izany tsy mihany ten'Andriamanitra fahadisoana lehibe zany, tena fahadisoana lehibe zany. Ireo fianoana sy fandraisana ny tenin' Jesosy na ny tenin'Andriamanitra mialohan'ny fanompoana azy ireo no lesona filamatra apetraky Maria ho antsika. Raha tsorona filaza azy dia Jesosy aloha no manompo sy mamahana antsika amin'ny teniny, ka rehefa mahazo fiaina sery ary vatsy avy amin'izany sika matanjaka amin'ny mahazanak'Andriamanitra fiainao antsika, vao manompo azy amin'ny famezam-pahasoavana sy ny talenta omeny antsika tsirairay avy, meny antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Amafisiny izany satria maro ny kristianina mafanafo sy mazoto amin'ny fanompoana an'i Jesosy kanefa tsy mandray na tsy mahazo tsara akory ny teny fiainana, izay zavatra iray loha izay anjara tsara, mamelona sy mampahery ary manazava amin'izany asa fanompoana izany. Vokany lasa asa aranofo ny fanompoana, satria atositry ny hetsika ivelany sy filatsitraka fotsiny fa tsy noho ny fahasoavan'ny tompo izay hanifototra azoana fankasitrahan'Andriamanitra amin'ny fanompoana. Tahaka izany koa ilay hoe variana amin'ny zavatra maro loha loatra, indrindra tsika kristianina ankehitriny. Ohatra fotsiny rehefa andeha hivavaka alahady maraina na alahady atoandro, nahoana moa mifo misasa mihinam-bary soa kitoza kely dia miakanjo lasa mandeha, fa karakarena daholo zavatra rehetra maro be zao, io fitafiana io haingo io mandany fotoana be dia be, zavatra firolona apetaka amin'ity vatan'ity, zay vao hoe ho afaka eona amin'Andriamanitra ho amin'i Jesosy aty am-piangonana tara. Andraindray izay pastora izay tratran'izany efa misy fitenena mahazatra ny olona zao hoe efa hatramin'ny ela mantsy hoe tarakaiky tahaka ny vadin'ny pastera, zava-misy zany, ka tsika ihany no narin'i Jesosy amin'ity zavatra iray roa ity. Fa na hatramin'ny mpitondra fiangonana aokary ataontsika lara-pameana mandrakariva ny fiainana amin'ny fiainana ny fanompoana an' Jesosy zay atao aorinana ny fahazoana ny hery avy amin'ny tenin'Andriamanitra omeny antsika. Na fomba filaza azy io dia hoe ataontsika lara-pameana mandrakariva fiaina antsika ny fanompoan' Jesosy antsika aloha amin'ny teny, raha tem-piangonana miaraka amin'ny sakramentana, zay vao manompo azy sika mba hamaripototra ny antony anompoantsika azy. Masina sy saripady mantsy sady tsy mora izany hoe fanompoana izany, fanompoan'Andriamanitra, ka tsy vita ny herintsika fotsiny fa ilana fahamasinana sy fahamarinana ary fahendrena sy fahazavantsaina zay tsy azo raha tsy amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra zay samy fanamasina ao amintsika. Afa-tsy izany dia manafatra antsika i Paoly apôstôly amin'ny Kolosianina 3:7-7 hoe na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ahoana nefa no avitantsika izany raha tsy miorina tsara amin'ny tenin' Jesosy na ny ten'Andriamanitra aloha isika, ka mitoetra betsaka ao anatintsika izany teny masina sy fiainana izany. Zany no mahazava-dehibe sy fototra ny fanaovana lara-pameana ny teny Jesosy na ny ten'Andriamanitra alohan'ny asa fanompoana rehetra ataontsika, hoy izay atao hoe na aty am-piangonana na amin'ny tokantrano na amin'ny fiainana. Eny, ilaina koresitsika mialohan'ny zavatra rehetra tokoa ny ten'Andriamanitra, satria fanambaran-teo hoe io ny fiasam-pahasoava fanamasina anavoazany antsika isan'andro amin'ny Kristy, tsy hanomezana antsika ny toetra mendrika ataterahana ny fanompoantsika azy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Araka ny nambaran-teo dia Maria no
manome antsika ny modely tsara momba ny fandraisana ny ten'Andriamanitra na ny filazantsara ny Jesosy ka tsino zany fa ny fipetrahana eo an-tongotry Jesosy tahaka izay nataony. Ny hoe mipetraka eo an-tongotry Jesosy dia manaiky ho mpianany akaiky azy, akaiky ny fony, sady mangetaheta tokoa handre sy handray ny teny fiainana miloko ny vavany sy ny fampianarana. Tamin'ny andron'i Jesosy dia tsy mba nipetraka tany W toy ny ankehitriny ny mpianatra, fa nanao ladina tany nanodidin'ny mpampianatra, ka izay tafasisika teo anilan'ny tongotry ny mpampianatra no nahazo tombony indrindra. Ambany saoko ny mpampianatra no filazan'izany tamin'ny fotoanan'i Paoly, ary dia i Paoly no maneho modely indrindra amin'izany tamin'ny fipetrahany teo anilan'ny tongotry mpampianatra azy, ilay atao hoe Gamaliel, profesera malaza zany tamin'ny fotoanandrony. Dia ilazana azy koa hoe ambany saokany Gamaliel mihitsy, tena eo ambany, zany hoe le ambany anilan'ny tongony zay hoe tena mitalapetraka, mpampianatra koa mitalapetraka, mahazo sezana pofo kely dia mitalapetraka manatrika azy eo zay akaiky indrindra mpampian'ilay mpianatra, dia tataovany saokany eo, tena akaiky zany. Ary filazam-pandika eo indraindray rehefa lavalava ny fampianarana amin'ny mpampianatra dia somary sondretory ny mpianatra dia mikohaka eo an-tongotry ny mpampianatra eo mihitsy. Ny hoe mipetraka eo an-tongotry Jesosy ihany koa dia maneho ny fahaiza manararaotra ny fotoana sarobidy eonana aminy, mba ahazoana mandray tsara sy mandatsaka ampo ny teniny. Tsy afaka izany fa manatrika an' Jesosy amin'ny mpanetretena mba handray ny fampahirezan'ny fahasoavana. Araka ny voalazan'ny teksta eto dia teo anilan'ny tongotry Jesosy rahabaky teny tokoa Maria no nihaino azy. Amin'izao antsika izao kosa dia amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra sy ny sakramentany no amankiny Jesosy atsika, iresahany amintsika. No zany dia ny fahazotoantsika mihaino sy mankatony ten'Andriamanitra ary koa mandray sakramentany araka ny toetry ny mpianatra marina no mampiseho ny fipetrahantsika eo an-tongotry Jesosy. Noho zany rehefa aty am-piangonana dia ny fitoerana na fipetrahana faran'izay akaiky indrindra ny toerana izarana ny ten'Andriamanitra na ito ny filazan'ny tsara no hoe anilan'ny tongotry Jesosy na hoe eo tongotry Jesosy, dia pilipitra zany toerana zany. Tsika loteranina mandrakariva raha voatoko am-piangonana dia ny mamonjy ny W farany orina indrindra, zany hoe mamonjy ny toerana farany lavitra mipilipitra indrindra, zay ampijoroany Jesosy ny mpanompony hitorony filazany tsara. Zay ny mahazatra matetika. Dia nareo mitalao mihitsy ny pastora na ny mpandamina, manosoa ty aloha tompoko, manosoa ty aloha tompoko, fenozy W aloha. Ka io famonjena ny toerana orina io tsy mendrika ny fipetrahana eo tongotry ny tompo io, fa zay efa tsy fidiny hoe mba tara no alao hoany. Ny altarany koa fizarana sakramentan'ny tompo, fa manginy zany araraotana dia ny fipetrahana akaiky ny altara indrindra no anilan'ny tongotry ny tompo. Tsy milaza hoe rehefa narina tsy anilany, fa mpianatra tamin'ny andro Jesosy maro, fa hafa ihany le hoe mifandrombaka eo anilan'ny tongotry ny mpampianatra. Ny anoriana manko mitabatabatra indray mpianatra. Mpampianatra tamin'ny andro Jesosy, na Jesosy tsy misy megafone, tsy misy fanamafisam-peo, ary tsy teny mafy be ohatran'izao, fa miteny normal izy. Ka rehefa any aoriana bebe mpianatra, kasokasoka be ny any, maresadresaka be ny any, fa eo anilan'ny tompony afaka mampandre sofina tsara, milatsaka teny vamvaviny tonga dia eo tsofina any am-po. Ny hoe eo anilan'ny tongotry Jesosy koa amin'izao fotoana izao dia ilazana ny ao
ny atofosy fana lalina indrindra satria ny fotsika no fobe itoerana Jesosy amintsika sady tempolo fanahy masina ka ao Jesosy no mandefa ny teny zany hoe raisina amin'ny fosy fanahy rehetra ny teny Jesosy ary ny fandrenesana zany ten'Andriamanitra filazanjana Jesosy ao anatin'ny folo lalina indrindra ao anatin'ny fanahy lalina indrindra zany ny hoe eo an-tongotra Jesosy mila fiandronan-tsaina lalina zany fiandronam-panahy lalina zany ka raha vao miresadresaka ny am-piangonana ny tokantrano misy mitory-teny misy mpianatra dia fa rava ilay fiandronan-tsaina fiandronam-panahy tsy voaray tena anatin'ny folo lalina indrindra anatin'ny fanahy lalina indrindra lay teny zay lazainy Jesosy ao-potsika eo sy raisitsika vaopo zany hoe ten'Andriamanitra ity za zao miteny azy ahoana fomba aizanareo mandray azy Jesosy fanahy masina ao anatsika eo no mamela azy ao am-potsika eo ka na inona filazako eto amin'ity pilipitry ity na inona fahaizako eto rehefa tsy renareo Jesosy fanahy masina ao am-po lalina fanahy lalandreo mamela zay lazaiko eto ary mampitoetra betsaka azy ao am-potsika tsy voaraitsika zany tsy haitsika zany dia zao tsy aty amin'ny fiangonana ihany no azoantsika mipetraka tongotra Jesosy fa amin'ny toerana sy ny fotoana rehetra zay ahafahantsika mandinika sy mitandrina ary mandre sy mandray ny ten'Andriamanitra ary koa manovo herim-pahasoavana sy fahamasinana ary fahazavana sy fahendrena avy aminy hoy Jesosy momba zany hoe naiza no iangonana telo menarako dia fovoany aho zay mahatonga ny teny hoe naiza itsika na mandeha na mitoetra na miasa birao na any an-tsena na any an-tsara etrany dia any Jesosy miaraka amin'ny ten'Andriamanitra dia aza misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia akola hoe aza mahafoy ny fiaraha-miangona sy mivavaka tahaka fanao ny sasany mba azoantsika mipetraka tongotra Jesosy andrenesantsika tsara ny teny fiainana dia aoka indrindra koa isika tsy saraka amin'ny baiboly amin'ny ten'Andriamanitra amin'ny fizitra foana zany ka na inona asa na fanompoana ataontsika dia aoka hipetraka tsara aloha ka toerana manokana ten'Andriamanitra resaka amin'ny Jesosy na ho resahan Jesosy amin'ny lalan'ny ten'Andriamanitra amin'ny lalan'ny famakiana azy dia mivavaka ten'Andriamanitra ny koa mivavaka satria zao tsy misy kristiana tokony hanao teny mivavaka ivelan'ny tenin'Andriamanitra tsy hain'Andriamanitra zany raha ny fiteny jentilisa no entina mivavaka tsy hain'Andriamanitra zany tsy hainy miainao zany fa matotsika mivavaka dia ny tenin'Andriamanitra ihany no ampiasain'ny fanahy masina ho teny mivavaka atsika ary zay mahatonga ny olona sasany saira rehefa mivavaka satria miezaka izy mamorona teny mivavaka à gauche à droite etsy eroa tsy miasa amin'izany ny fanahy masina fa ny ten'Andriamanitra ihany no samy fanahy masina dia amboariny ho tonga teny mivavaka atsika ao ny salamo misy vavaka be dehibe ao amin'ny ten'Andriamanitra rehetra vavaka aby no ao dia zany rehefa mivavaka atsika dia efa koa miaona an'Andriamanitra miresaka aminy dia valiany soma tsara iny dia izany ny fomba tsara tanterahantsika ny fanitsian'i Jesosy amin'ny Marta hoe ny teny fiainana zay zavatra aloha sady tsaratsara aloha zay vao fanompoana mahamaro ahina mahabe rena raha tsy feno ao amintsika mantsy ny teny fiainana
ka tsy voadio ny famasinany sy voataratry ny fahazavany amin'ny lala fanamasina ary anjakany fahendreny isika dia tsy hanan-kery hahavitana ny fanompoantsika araka tena sitrapondriamanitra fa halaky reraka sy mora tafitohina himonomonina ka ho velotaraina tahaka any Marta. Be dia be mpanompoandriamanitra velotaraina ohatran'izay ihany ny olona ato amin'ity fiangonana ity, atao izay ihany manao an'izao lasa mavesatra le izy satria nahoana dikan'izay ny fanompoana ny be ao an-tsaina fa tsy ny tenin'Andriamanitra aloha no azony betsaka hampahery amin'ilay fanompoana. Arak'izany dia mafisina amintsika ny havatra Jehova tamin'ny Deutéronome teo hoe aoka ho aoam-ponao izao teny andidiko anao izao na izao teniko izao ka ampianaro tsara ny zanakao ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifoha etc. Ho fanamafisana ny hafatra ao antsika ary dia aoka tsy hisy na inona na inona hahasaraka antsika amin'ny Kristy araka ny tenin'ny Paoly tamin'ny Romanina teo. Fa ho eo an-tongotra Jesosy mandrakariva tahaka ny Maria aloha amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra sy ny vavaka mba hahazo ny anjara tsara ny famonjena sy ny fahasoavana. Dia izay vao manatanteraka ny modely mpahazo taon'ny Marta amin'ny fanompoana rehetra na ny fanompoana Jesosy amin'ny ministera ny teny zany izay tsy ny pastora ihany ny tompona andraikitra fa itsika rehetra samy tompona andraikitra na amin'ny fanompoana andavanandro izay jorotsika vavolombelon'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra eo ambany fitarehany fanamasina zany. Ary dia izay modely na filamatra fifamenoan'ny toetran'ny Maria sy Marta izay no mahatonga ny liturjitsika loterana manao manatanteraka ny fotoana voalohany momba ny ten'Andriamanitra rehetra aloha hatreo amin'ny fitoriana ny filazan'ny tsara ny fitoriana ny teny izay vao miroso amin'ny asa fanompoana filazan'ny raharaha batisa fanasan'ny tompo satria ny batisa fanasan'ny tompo fanompoana zany ka raha vao famadeny ireo dia simba le filamatra teto ambaty vonaky tamin'ny fotoanandro ny tsaroko tsara efa nisy fanandramana natao tena tsy nahomby ny batisa natao alohan'ny zavatra rehetra zay vao miroso amin'ny fotoam-pivaly liturjika dia tsy haiko mihitsy hoe inona nahatonga an'izany teolojia vaiza zany tsy loteranina zany tsy arak'izao filamatra apetraka ny tompo milalan'ny toetran'ny fanitsinan'ny toetran'ny Marta sy Maria zao zany. Dia efa nisy koa le hoe batisa nampidirina anelalela ny filazan'ny tsara sy ny toroteny mbola tsy izy tro zany fa ny tena izy dia le liturjia loterana hatramin'izay tsy tokony ho vavana mihitsy ny teny aloha zay vao niasa fanompoana. Raha mazava ny jironao Jesosy tamin'ny filazan'ny tsara teo dia hazava ny tenao rehetra. Izy Jesosy ny jirontsika ka aoka hoe toetra tsara eo tongony amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramentiny ary ny vavaka isika mba hamera-piratiny fahazavany ny fiainantsika sy ny fanompoantsika rehetra. Ka ny filamatra na ny devizy apetraka amintsika zany mba ho mpanompo tsara sy ho mpianatra mahatoko tsara an Jesosy sika dia izao tenin'Andriamanitra vavaka fanompoana, tenin'Andriamanitra vavaka fanompoana. Tanterana an-tokantrano zany rehefa mifoha maraintsika mba tsarovy tsara tenin'Andriamanitra dia vavaka zay vao miasa manao fanompoana. Raisy ny Baiboly vorio ny ankohonana ao tokantranao manao fotoam-pivavahana vakiny soratra masina ataovy ny hira ataovy vavaka namelony sakafo zany nareny sakafo maraina zay vao miparitaka miasa tonga ny hariva dia atao toy zany koa zay vao matory. Tenin'Andriamanitra vavaka fanompoana. Izay fifamenoan'ny toetra tsara ny Maria sy Marta izay zany lesona apetraka antsika dia aoka ho tanantsika hatramin'ny farany ireo filamatra ireo fa tsy ampifamadihana na oviana oviana. Voninahitra Andriamanitra ary zanaka ary fanamasina zay hatramin'ny mandrakizay amen. Raisy ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisan'ny fanamasina ho aminareo hatramin'izao mandrakizay amen.